Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Araroty ny fitoriana ny filazantsara. Araroty ny fitoriana ny filazantsara. Zany no hitatsika misongadina ny mofinainantsika anio. Ato amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko 3 ny andininy 7 hatramin'ny 9. Araroty ny fitoriana ny filazantsara. Rehefa avy nanasitrana na nanangana ilay malemy teo amin'ny vavahadiny tsara endrika i Petera sy John, dia hitatsika ilay marary, ilay nalemy teo aloha, fa avy dia nitsamboatra, nitsangatsangana midera an'Andriamanitra. Io lehilahy io, raha vantany voasitrana, dia nidera an'Andriamanitra ary toa tonga fitoriana ny filazantsara sahady nataon'ilay lehilahy vao sitran'izany. Hany ka ireo rehetra nanatrika teo dia nahazo anjara tamin'izany fitoriana filazantsara nasandratry ity lehilahy izay nalemy teo aloha ity. Fa hitatsika eto fa tsy ilay nalemy teo aloha ihany no manao zao asa fitoriana zao, fa nahita tranga fanararoatra i Apôstôly Petera sy John, fa raha nirohitra nanodidina azy ny vahoaka rehetra dia tsy nisalasala fa avy hatrany dia nitory ny filazantsara ny Jesoa Kristy tamin'ireo vahoaka ireo i Petera sy John. Nambarany Petera tamin'izy ireo ny momba ny fifandraisan'ny Jesoa Kristy sy ny Andriamanitry ny Jiosy, ny Andriamanitry ny Testameta taloha. Rehefa zany dia nazavain'ny apôstôly tamin'izy ireo ny momba ny Jesoa izay nanasitrana an'ilay lehilahy malemy teo amin'ny vavahadiny tsara endrika. Dia iny ro ary naseho marina tokoa fa i Jesosy Kristy ilay famonjena ho an'ny olona, dia ilay Jesoa ilay maty, nalevina, nitsangana tamin'ny maty, ary izy Petera mihitsy sy John no milaza fa vavolombelona izany. Riavako malala ao amin'ny tompo, ny anaran'io Jesoa io no ambara fa nanasitranana ilay lehilahy. Jesoa ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty no manana hery anasitranana toy izany. Nahay nanararoatra ny zava-misy teo amin'ny apôstôly, ny lazana sy nanambarana ny filazantsara. Ary fomban'ny apôstôly zany, izay ny fahitantsika azy moa matetika dia izao manao hoe tsy miraty okazion, fa na manam-pahefana eo aminy, na vahoaka manoloana azy, na ireo izay mpivavaka tranainy, jiosy tranainy, dia ararotiny hatrany ny mizary zany filazantsara ny Jesoa Kristy zany. Ianao koa riavako malala, raha mbola misy fotoana, raha mbola misy fahafahanao manararoatra mizara ny filazantsara, dia zarao zany ho avy ane ny fotoana e. Ho avy ny fotoana tsy afaka hizara intsony ianao, ary raha ho adinin'Andriamanitra ianao tahaka ny ahoana nefa nataonao tamin'ny fitoriana filazantsara, inona no ambaranao? Araroty ny tranga rehetra izay miseho, any ampanaovana vakansy ianao, any amin'ny congé ianao, any ampiasana ianao, any ampianarana ianao, raha misy fotoana azonao ararotina, dia araroty. Ilazao, izarao,
anambarao ny famonjeny Jesosy ny olona manodidina anao, ny eo akaikinao, ny namanao, ny fianakavianao. Eny, izay olona tafaresaka taminao anaty fiarakodia, fitateram-bahoaka, any ampiasana, araroto zany. Raha manana fotoana ianao ivalaparana eonana amin'ny tanora any ampanaovana fanatanjahantena, maka fotoana azo ararotona izarana ny famonjeny Jesosy. Tsarovo mantsy fa i Jesosy Kristy ilay nanararotra ny segondra farany teo amin'ny fiainany, ny zarany famonjena ho an'ilay jiolahy teo akaikiny. I Jesosy Kristy ilay nanararotra ny apaha-potoana izay nananany ka namonjeny izao tontolo izao teo amin'ny hazo fijaliana. Ianao ihany koa, raha mbola misy fahafahana, andeha zarao ny famonjeny Jesosy. Eo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tsaronay tokoa Andriamanitra ny fahasoavana sy ny famonjena lehibe izay nataonao teo amin'ny hazo fijaliana, ilay namonjenao ny olombelona mpanota rehetra. Ary tsaronay zany ka ndreto izay manolo tena eto anatrehanao. Anaiky ny maha olonao anay, izara ny teny tsara, io mpiara-miasa aminao Andriamanitra, ilaza ny famonjenao. Fa amin'ity ity izay dia mivavaka manokana ho an'ireo manana fahasembanana ara-batana, ireo izay manana kilema amin'ny vatany. Tsaronay nanasitranana ray lehilahy malemy teo am-bavahadiny tsara endrika fa izay ny anaranao no nanasitranana azy. Dia mitodika izay mba hijerenao, hiahinao ny fiainan'ireo rehetra izay mahatsiaro ho banga ny fiainany, mahatsiaro ho tsy mitovy amin'ny olona rehetra noho ny amin'ny kilema izay misy eo amin'ny vatany. Dia ianao Jesosy ampahery, ampitraka, amme azy ireny ny fahatokisanao aminao Jesosy. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany mivavaka izany. Amen.